tena manan-danja ireo mpaminan'Andriamanitra. Ireo mpaminan'Andriamanitra dia olona izay mandray fanambarana avy amin'Andriamanitra ary mampita izay amintsika. Dia manao izany ireo mpaminany satria nifidy azy ireo Andriamanitra. Dia manana fahefana izy ireo mba handray izay hafatra avy amin'Andriamanitra ary hampita izany amintsika. Ny vokatry ny fisian'ny mpaminany dia ny fahasambarany zanan'Andriamanitra, izany hoe isika. Dia raha hampiatry ny fampianarana ny mpaminan'Andriamanitra isika, dia tena tsapantsika fahasambarana lehibe ary fiadanana. Ohatrin'ny Mozesy izany nampianatra ny olombelona fa tsy maintsy arahantsika ny didy folo. Dia raha jerentsika, raha manaraka ireo didy folo ohatra, manaraka ny fampianarana hoe tsy mahazo mamono olona isika. Raha manaraka izany didy izany isika, dia tsy misalasala isika momba ny fahazoantsika famonjena avy eo. Satria raha mamono olona isika dia kivy tsy de matsapa fa mety hiverina eo trehan'Andriamanitra isika. Dia tena fitahina lehibe ny fisiana ireo didy satria miaro antsika izany mba tsy hiditra amin'ny zavatra ratsy izay mampitsaraka antsika amin'Andriamanitra ary ny fahazoantsika fahasambarana. Dia nomen'Andriamanitra antsika mpaminany maro be. Mpaminany izay nisy taloha, mpaminany izay ary mpaminany ihany koa izay misy amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo zavatra izay misy dia tena misy mpaminany ankehitriny. Ary ireo mpaminany ireo dia manao izay nataon'ireo mpaminany taloha. Niantso azy ireo Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fahefana izy ireo, dia noho izany mety mahazo fanambarana avy amin'Andriamanitra izy ireo mba hanampy ary hahasoa ny fiainantsika. Dia nisy fotoana tsy nisy mpaminany satria hitan'Andriamanitra fa tsy von'ny olo manaraka ny tenin-jereo. Dia raha tonga indray ny fahafahana, raha tonga indray ny fotoana izay von'ny olo manaraka Andriamanitra, dia nandefa mpaminany indray izy. Ary nandefa olona iray izay antsoina hoe Joseph Smith, Andriamanitra. Ary Joseph Smith dia olona izay voafidin'Andriamanitra mba ho mpaminany ary mba ahafahany hisy mpaminany ankehitriny. Dia izy efa maty fa satria niverina tamin'ny lohany ny fahefan'ny ireo mpaminany tamin'ny alalan'i Joseph Smith, dia mbola misy mpaminany amin'izao fotoana izao izay mahazo fanambarana avy amin'Andriamanitra. Dia io mpaminany amin'izao fotoana izao io dia filohan'ny Thomas S. Monson. Izy mpaminan'Andriamanitra izay mahazo fanambarana izay mahasoa antsika. Anisan'ireo zavatra izay azon'ireo mpaminany, anisan'ireo hafatra izay azon'ireo mpaminany ho antsika, dia hafatra momba ny fianakaviantsika, momba ny famakiantsika ny soratra masina, momba ny zavatra izay tsy maintsy ataontsika mba hahazo fiarovana amin'ny fakam-panahy ohatra. Dia tena fantatro fa ireo tenin'ny Thomas S. Monson amin'izao fotoana izao ary ireo tenin'ny mpaminany taloha mitahy ny fiainantsika. Dia raha arahantsika ny tenin'ny mpaminany dia hisy fifaliana ary afaka matoky isika fa hiverina eo trehan'Andriamanitra. Izay ny fampianarana izay ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.